maninona moa zay no misaotra ny cité lazay lofa misaotra cité satria namoaka natany amin'ny MD rehefa niteny tamin'ny cité tamin'ny mois de décembre le 10 décembre andeha any andafy koa fa so misy lanao anatampoka fa Stéphanie marary mafy any andafy de andeha tsy salasala cité tonga de namme volanay ay raha marary Stéphanie ty misy 50 millions ariary anampinareo zay fitsabona zany ny soranay cité satria manao propagande cité zay tsy misy advarotra karama manao zavatra ny cité zay tsy misy zavatra hoe manahirana be zany fa tonga de par appel otsiny de mandeha manao ny asany fiarahamonina ny fianernerahanay de zao ndray nareo mamorona hoe Stéphanie tsy pan cité inona problème anareo am'zany nareo nga inona problème tenena otsiny hoe zalo de vita nga Stéphanie cité nga penada sa mpifady sa papan'ny Stéphanie cité ka tsy afaka miaraka izy rehefa te hiaraka izy anazy any zany tsisy raha inareo an'zany aza miditra lalina am'zany fiainan'olona zany vie privé an'olona na misy zany na tsy misy zany tsy anao fa ianao tokony ataonao zay mahatsaratsara ny fiainanao mahavidy tany manangom-bola ohatran'zany fa tsy ny olona ny aratsianao ianareo ministra tonga manatrika zao fotoana zao singaniko manokana am'zany ianao Andriamatoa ministra ny asa vaventy ianareo solombavam-bahoaka zay tariny Andriamatoa filoha lefitra aty amin'ny faritan'ny Fianaratsoa Andriamatoa lehibe ny faritra Moronomania sy lehibe ny faritra ny Otomatsiatra ohatrany ao koa raha tsy diso ianareo solo-tenam-panjakana Monsieur le représentant de l'OIT Andriamatoa ben'ny tanàna ny fandrinana sy ireo ben'ny tanàna maro namany tonga manatrika zao fotoana zao ianareo mpiara-miasa sy mpiara-mombonatoka tompoko lahy sy tompoko vavy salama aby va faly miarabantsika rehetra tonga manotrona sy manome voninahitra zao fotoana izao ny tenako tsy ho lava kabaro aho satria mbola lavalava ny fotoana fa izao fotsiny efa be da be ny zavatra nyteneniny Andriamatoa ministry ny asa vaventy teo ny toromarika zay nomena azy fa ny teny voalohany angamba de ny fisaorana ny banky iraisam-pirenena ny banque mondiale zany satria mbola izy foana ny manampy atsika betsaka loatra am'izao na ny famboarana ny rano zany na ny lalana na ny fanarenana ny toamasina amin'ny cyclone de ny banque mondiale foana no manampy atsika atreto ary tena mavitrika manaraka an'izay isaorana nareo ao amin'ny ministère ny asa vaventy zay nanatanteraka ny toromarika zay nomena amin'ny fanarenana aingana de aingana ny lalana araky n'izay takatritsika satria tsika koa tsy de manana vola loatra fa de mikisaka atao tsikelikely ny zavatra rehetra atao tamin'ny volana Jolay 2025 angamba zay sa 2024 no nakatia nitondra fiara tamin'ity lalana ty sendra nanatitra razana tatia tam'izay olon-dehibe aty aminareo no nateriko taty tam'izay de ny generaly ny tompokilay generaly Rassoul Sodolin nanatitra an'le razana taty zay tam'izay de anisan'ny tondra fiara mihitsy jeren'iny lalana iny de nijaly indrindra le avy ao fandrina makany Sahamadio tena ratsy de ratsy le lalana ny lalana moa zany de ny atreto fandrina ngamba no atao io fa na izany na tsy zany ezaka lehibe vitan'ny fitondram-panjakana io amalina ny marary atsika vahoaka malagasy ovina moa zany ty lalanareo ty tsisy ny kasika hatram'izay ovina ny farany nisy ny kasika tamin'ny taona 2000 enina amby roapolo taona ty aorina zany de mba mikasika atsika zao ary raha ny fahafantarako azy dia bitumage izy io zany hoe goudron zay de mifalina reo satria ny sasany noho ny tsy fananam-bola de natao pavé sasany natao terrassement zany hoe miezaka manao tsikelikely tsika fa izao ny afatra voalohany indrindra ho anareo ao amin'ny ministère ny
asa vaventy. Miasa ohatry tony isorana anareo aloha nanome an'le izy entreprise gasy. Mbola iresaka amin'le entreprise gasy koa rehefa avy eo fa ho anareo ao amin'ny ministère ny asa vaventy dia izao ny zavatra angatahako ary toromarika ho an'ny famboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Ataovinareo affichage, avoahinareo télé ny anaran'ny entreprise nahazo an'le marché. Raha izay. Faharoa manaraka an'izay ny montant, ny vola izay ho lanina amin'le marché. Raha mijery ato dia mahita 53 miaraka amin'ny avenant izy io dia 53 milliards 931 millions 207 211,73 ariary. Affichez-vous ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe io ny vola lany amboarana an'io lalana io. Roa zay. Fahatelo, affichez-vous ho fantatry ny vahoaka malagasy, ny vahoaka tia fandrina ny anaran'ny ingénieur de contrôle. Zay dia recommandation apetrako amin'ny famboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Aleo fantatr'olona fa raha ratsy ny lalana dia ny entreprise sy ny ingénieur de contrôle aoka ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka izay lalovan'le lalana hoe ireo no responsable amina ratsy ny lalana. Mijery zahay andriamatoa ministre amin'iny RN7 iny efa mandeha ny asa, ny RN2 efa mandeha ny asa, ny RN4 fa miditra any Antsirabe zao zahay tamin'ny Fakomaly le lalana miditra any Antsirabe iny tsy fantatra iny any aloha tsy tsika ny nanao azy fa entreprise tamin'izany fotoana zany, zany hoe teo alohantsika teo no nanao azy fa vao vita le lalana dia efa vaky sahady izy ao, efa milavadavaka sahady, zany hoe nirarahana goudron fotsiny fa tsy hoe nilalorana goudron fa nirarahana. Zay ny fahafantarako azy. Ny entreprise nanao reny tiako ho fantatra hoe iza nanao an'io ao Antsirabe ao sy ny ingénieur de contrôle ny monsieur le ministre mba hanaovanao tatitra amiko aingana dia aingana izay. Efa leo izahay, efa leo ny vahoaka malagasy amin'ity kolikolintsika ty. Ary zay nitodiako amin'ny entreprise gasy izay manao azy ty. Aleo mba asehontsika fa vitantsika malagasy io fa tsy hitady entreprise vazaha foana tsika vao vita zavatra tsara. Zay sy zay angamba ny afatra omeko eto androany. Tsy dia anao kabary lava aho fa mbola maro ny inona moa ny fotoana zay atrehintsika androany mbola andeha hijery koa ny lalana zay nataon'ny projet défi ary Sahamadio mbola ao fandrina dia afoeziko ny teniko fa manafatrafatra ho antsika vahoaka koa rehefa manana zavatra ohatran'ny tony dia mahaiza saro-piaro, mahaiza saro-piaro satria fananana iombonana io dia arovya le fananana iombonantsika. Za zao atoato andeha hitokana ny lalana ny Fort Dauphin, ny RN13 sy ny RN12 miaraka amin'ny Union Européenne indray io dia efa menomenona ny olona satria feno an'ireny sarety le vy ny pneuni. Raha ireny foana ny ataontsika dia vetivety dia potika koa ilalana io. Dia mba samy saro-piaro tsika amin'ny fananatsika iombonana. Maka herantsika rehetrarehetra tompoko, saotra nanome voninahitra androany, maka sitraka tompoko lahy, maka tela tompoko vavy.